Fa eo ampejiny toekarena kosa indray dia vita sony omaly ny fifanarahana mikasika ny fifamindramam-bola roa faingo dimy tapitrisa dolara avy amin'ny Exim Bank Inde sy ny gouvernement malagasy. Vola izay ampiasaina ho famitana ny tetikasa mikasika ny fananganana usine mpamokatra zezika na usine d'engrais. Roa faingo dimy tapitrisa dolara ny fampindramam-bola avy amin'ny Exim Bank Inde ahafahana mamita ny tetikasa fananganana usine mpamokatra zezika na usine d'engrais. Notanterahana omaly ny fanaovan-tsimmy teo amin'ny lehiben'ny masivon'ny Inde vaovao eto Madagasikara sy ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola malagasy. Raha tsy aivina, efa nisy ny 520 tapitrisa dolara nampindramina ny taona 20 tsy tanteraka hatramin'ny farany anefa ny tetikasa no ny toedrara politika nisy teto amin'ny firenena. Nisy tokoa izay fanarahana ny fanaovan'ny Exim Bank Inde sy Madagasikara tamin'ny taona 20 zany mahakasika ny famatsim-bola amin'ilay tetikasa atao hoe production de riz d'engrais dia 25 millions de dollars tokoa ny tetibilin'izay tetikasa izay fa ny partie an'izay moa zany dia natao anaovana ny usine io teo. Fanontaniana apetraky ny maro ny nanjavonan'ireo traktora tamin'izany ary nanao ny heviny mikasika izay ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misana ny fambolena sy ny fiompina. Mafisina fotsiny tamin'ny 2008 tao anatin'izany ireo usine anankiefatra dia misy eo amin'ny 500 latsaka kely ny traktora izay tonga teto. Fatatsika zavatra mitranga teto izany nandanitsika andro elabe tsy nandraisana ndraikitra tamin'ilay izy amin'izao fotoana izao zany tsy sady mandroso amitany usine itsika mafisina fa analoatra no atsangana efa vita ny tovidy amin'ny anganana ny trano miaraka amin'ny zareo indianina fa tonga eto ny nisy teknisianina tonga teto dia satria izy manana le pitsopitson'ireo usine maro be. Misy ireo tracteur ireo midany amin'ny direction régionale manerana Madagasikara ampiasaina jerevana fomba hafa amin'izao fotoana izao ny ampiasana azy amin'ny zavatra teny ilana azy. Misy izy ireo nitsika dia mandeha any anilany any zany ny fampitorana zany ozy hoe tsy mahakana antsika tsy androso zany 2018-2019 efa mampiasa n'io usine itsika. Nanambarany lehiben'ny masivon'ny Inde miasa simona eto Madagasikara fa afaka mizaratra kefy amin'ny Madagasikara izy ireo amin'ny sehatry ny fambolena. Raha toka firenena mpanafatra izy ireo teo aloha dia lasa firenena manondrana vokatra maro kosa izy ireo ankehitriny.